misy calendrier Andriamanitra voasoratra ao bokinao avokoa ireo andro voatendry. Misy andro voatendry maro be zany ao. Misy zavatra terenao hitranga androandro va rehefa mijery boky Andriamanitra. Non, tsy mbola amin'io daty io e. Tsy mbola amin'io daty io. Zay no mahatonga mila faly foana miaritra miaraka amin'ny Jesosy satria tsy mbola ino le daty ao amin'Andriamanitra. Tsy mbola ino le daty voatendriny. Au lieu de hitomany sy hitaraina mifalia satria tsy maintsy ho tonga ihany io saingy tsy mbola le daty fotsiny. Ao anatin'io lo misy olona mitsikofokofoka mitomany mihitsy mandady oviana ihany ny mariage koe, oviana ihany aty anambady karakory loatra izy ty e. Oh, laonakay efa sola sy ny tariny volo efa miongotra, taninjanaka efa miforiporitra sy ny tariny. Au lieu de anao an'izany mitenena amin'ny tompo hoe matoky ny fitondrana aho, tompo matoky aho fa mety ny fitondrana azoko antoka ny tanana reo anjelina mitoby manodidina. Tsy ho very fanantanana. Misy tehaka ve afaka manaraka an'izany ery zany? Yeah! Maneke fanamboaran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy manary anao zany. Tiako loatra ny reny. Maneke ny fanamboaran'Andriamanitra. Davida nilaza ihany tamin'ny farany hoe magaga ny nanaovanao anahy. Amin'ny Salamo 18 eo Davida mitantara ny zavatra nolalovany izy nenjehany Saoly, izy nankaria, izy nitsoka taty sy ny tariny. Dia mitantara ihany koa hoe nomba nafona ianao tamin'ireny rehetrarehetra ireny. Ianao nanintona niakatra avy ao anatina rano be ozy izy aho. Ianao nanao an'izao, ianao nanao an'izao. Andriamanitra ho tsy mba manary zany rahalasana bavimalala. Aoka hoe ho an-tanany foana ny fiainanao. Aoka hoe ho amin'ny mandrakariva ianao. Ozy Davida hoe ataoko eo anilako mandrakariva Jehova ozy izy. Ya. Voasoratra ao amin'ny bokinao avokoa ireo andro voatendry. Efa voasoratra ao amin'izao ny fanahin'ny voninahitra mahazo tany. Manomboka amin'izao ny début des travaux anao tranonay ireo. Amin'izao ry olona ry manambady, amin'izao ry olona ry manangana trano, amin'izao ry olona roa meko fiara, amin'izao izy mitondra fiangonana, amin'izao izy lasa mpanompon'Andriamanitra lehibe, amin'izao izy lasa zao. J'ai une prophétie dans ma vie. Il y a une prophétie dans ma vie. Misy faminaninany amin'io fiainanao io. Ary zany mahatonga anao tsy manay koraraka satria misy faminaninany amin'io fiainanao io. Lazao namanao misy faminanina amin'ny fiainako e. Noho izany tsy afaka ny horaraka. Tsy horaraka ao tompo. Atanteraka ny fiazakazahako ao. Satria manana faminanina eo amin'ny fiainako. Ary zany faminanina zany ho azoninao eo. Amen. Il y a une prophétie dans ta vie. Manana faminanina eo amin'ny fiainanao ianao. Amen, 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 amen. Toizatsika ary zay ny masonao efa nahitana dia fony tsy mbola ary fady azao. Eo zany tsika dia mahita fa fony tsy mbola niforonina tao akibo ianao efa nisy taiza ianao zavady tany amin'ny mandrakizay eno ity famarinany ity. Io fanahy io ao ny anjara voatendry ao anatiny io fanahy io ao. Fa nidirantsika lalandroany dia ny faminanina ao anatina sekoliny mpaminantsika zao, école des prophètes. Fangatsika isainy iza ho namboarina voalohany Eva sa Adama? Adama ny namboarina voalohany. Ahoana ny fomba nanamboarana ny Eva indray ary? Napatoriana Adama.
dia nangalana ny tolatezany. Dia tonga dia efa natao teo akaiky ny Adama teo izy tsy zay. Dia nifoazona i Adama, vita zany ny opération. Dia hozy Jehovah hoe io ny vadinao. Ny nanamboarana ny Adama nefa nasiana inona fofolainy, zany hoe nasiana fanahy tao. Dikan'izany raha lasana vavy malala, i Adama tao anatiny tao i Eva, dia tao anatin'ny Adama tao ny fanahy ny Eva. Satria vao nipotry i Eva rehefa avy any tsy nasiana fanahy intsony. Dikan'izany taizany fanahy ny Eva tao amin'ny Adama tao ny fanahy ny Eva. Dia Andriamanitra rehefa niteny tamin'ny Adama, i Adama nandre tamin'ny sofiny, nandre tamin'ny sainy, fa i Eva ny anatin'ny Adama mandre avy any anatiny. Tsangana eto ianao ry Adama. Andriamanitra miteny amin'ny Adama, fa aiza Eva amin'io fotoana io? Ao anatin'ny Adama. Dia mandre any Adama, any Jehovah avy eto amin'ny sofiny eto. I Adama mandre any Jehovah, sady mandre amin'ny sainy. Fa i Eva mandre ao anatiny ao. Zany hoe ny lehilahy sy ny vehivavy samihafa mihitsy. Ny vehivavy dia mistery, ny vehivavy dia zava-miafina, fa tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy. Zany no mahatonga ny vehivavy mandrendre zavatra ny anatiny any, satria efa hatramin'ny voalohany i Adama nandre tamin'ny sofiny, fa Eva mandre any anatiny any izy. Ho anao vehivavy eto, niavaka ny nanaovan'Andriamanitra anao. Alleluia. Mandre any anatinao any, zay ianao. Orala, ianao manambady io, misy fotoana misy zavatra tsy fantatrao, fa io vadinao io ny mahafantatra azy, satria mandre avy any anatiny any izy io indraindray. Ho anareo vehivavy reo, ity opportunité ity tombotsoa manokana ity dia nomena Andriamanitra anareo. Ny vehivavy no ara-panahy kokoa noho ny lehilahy. Alleluia. Zay no mahatonga rehefa mpivady mankaty am-piangonana ny lehilahy tsy dia tena mivaky loatra matetika, fa ny vehivavy malaky tafiditra be mihitsy izy, satria ara-panahy kokoa izy. Fa ny lehilahy mijery montre maika andeha tady vola izy, mbola tsy marava maraty. Mandre anahy ve? Fa rehefa misy rahalahy tena tafiditra dia efa tena fahasoavana lehibe zay. Ranabavy, masina ianao. Raha misy vehivavy eo akaikinao dia lazao masina ianao hoe natao nandre any anatinao any ianao hoe. Ny mampiavaka ny vehivavy, mba mitsangana eto indray nareo mianaka. Eva ndray, ny vehivavy mitondra fanahy anankiroa rehefa izy ny be voka. Sady zay izy ny anarany ity. Vao niforona hitahina tao anatin'ny kibony madamo lolona, dia nijery fanahy tao an-dranotra tao Andriamanitra. Izy ny atao ao. Atao ahoana io? Ny destiné ny tahina zany efa ho an-danitra ao, fa izy amin'irety destiné reto natao amin'ny vatana ao anaty kibo. Alleluia, alleluia. Izy zavatra goavana hitranga eto androany. Izy fanahy vaky barage maky barrière eto androany, satria nisy fanahin'olona ny bloqué ny devoly hatramin'izay, fa maky vala izy androany, maky barrière izy androany. Nijery Andriamanitra izy amin'reto fanahy reto, lay Dieu des esprits, lay ray ny fanahy, izy no atao ao anatin'io corps, atao anatin'io vatana io. Zay ny masaripady ny vehivavy. Tena hita reo hoe ity no atao, zany moa tsy mahafantatra ny destiné nga. Iza no atao, dia natao tao amin'izay, dia manomboka eo raha vehivavy mitondra inona?
fanahy anankiroa sady mitondra ny fanahiny mitondra n'ilay fanahy ray ao teraka io enao ny malala ny momba an'io kokoa noho ipapany mandre anaty tsara ve nareo ya mazo toerana ary ny vehivavy manana finoana kokoa ny amin'janany toy izay ny papany manana profesio anjanany izy satria mifandray ny fanahy sy ny fanahiny olona iza ny vadiny Nisaka tsy Rebeka ny anaran'iziny nisy zaza nisy zavatra nimetsiketsika izy momba dia Isaka nangatagata amin'Jehova hoe fa maninona ny vadiko tsy mety miteraka maninona ny vadiko tsy mety miteraka dia nangataka izy Jehova omeo zaza izay mivady omeo zanaka izay mivady fa tsy omena zaza nohon'ny Jehova ny fangatahany Isaka dia petraka ny kibo jerena ohatra ny korokorontany tsy mbola nisy hôpitaly andehanana anao échographie tamin'izay narasazy andehanana isafo fa i Jehova ny nanontaniany fa ahoana ohatra ny mikorontana izy zany fa maninona ny mbola velona nefa atao anaty kibo koatra misy ohatrany misy zavatra miady ato zany dia hozy Jehova hoe firenena roa tokony ao an-kibonao zafady inona tsara firenena roa tokony ao an-kibonao firenena roa ary vahoaka roa tokony no isaraka hatrany amboka ary ny zokiny anompony sandriny zay le ao anatin'ny kibonao ao tantaraina tamin'ny andeha ozy Rebeka io mafy any zany jera tsara lay koro anankiroa tao zany destineny goavana be nijery fanahyandriamanitra tao an-danitra tao fanahina firenena mihitsy ny nalefany ao anatin'io vatana anaty kibo teneny tompo ampafantaro hoe fanahy inona ny fanahy ato anatiko ato averena ny fanahy inona ty fanahy ato anatiko ty tompo